Fiadanana, ny tantarantsika anio dia mitondra ny lohahevitra hoe makaiza ny lalanao. Natalia, 10 taona, rehefa niverina avy tany amin'ny fivoriam-bavaka dia lasa saina tamin'izay teny eniny. Alohan'ny isakafoanana dia nanontany ny rainy izy. Dada, afaka mivavaka ve ianao? Sorena tamin'ilay fanontaniana ny rainy ka namaly. Anontaniany reninao na ineny to Henriette, fa aza iresahana amiko izany. Oh, dado, hoy ity zaza. Na enao andrano hariva fa tokony hivavaka daholo ny rehetra. Tamin'ny feo entitra no tenena ny rainy azy. Mandeha any ianao any amin'izay alehanao, fa izao andeha amin'ny alehako. Nanontany any izy. Tenena ary hoe makaiza ny lalanao? Nanindrina mafy ny fon'ity rainy ilay fanontaniana. Ankina tanteraka izy ka nifindra tany anefitra miantsoantso an'Andriamanitra. Izay namaly azy noho ny famindram-pony. Inona no mety ho amalinao ny fanontaniana Natalia? Aiza ny lalana alehanao? Manaraka ny alehan'ny be sy ny maro, taren'ny namana sy miankina amin'ny fahabetsahana, kanefa tsy malala hoe ho aiza ny fiafaran'ny lalana. Jesosy anefa dia miresaka antsika lalana roa, ary roa ihany. Ny lalana tery izay mitondra any amin'ny fiainana, ary ny lalana malalaka izay makany amin'ny fahaverezana. Filazantsara ny Matthieu 7:17 sy 7:20. Iza ny safidinao?